Sosialy kosa indray ary hanampy ireo ankizy hanana fivelarana eo amin'ny sehatrin'ny teknôlôjia vaovao ary ihany koa hanabe vony fahalalana izy ireo ny tanjon'ny Canal Sat sy ny mpiara-miombona antoka aminy tamin'ny fanomezana fahitalavitra sy abonnement Canal Plus même impone ho an'ny fikambanana mpiany ankizy prendreny ilay antsointsika hoe les enfants du soleil. Ankizy pirenireny mahery ny 700 isa ny tavavirina anaty fianakaviana. 7 sy 700 isa kosa ireo ankizy noraisina teo anivon'ny ivitoerana tantan'ny fikambanana les enfants du soleil tao anatin'ny 20 taona ny orenany. Miara-miasa amin'ny mpitsarany ankizy sy ny polisy misana fiarovana ny ankizy ny fikambanana eo amin'ny fanangonana ireo ankizy pirenireny. Mamerina anazy mamerina azy ireo any amin'ny fianakavianany poirany. Raha toa ka tsy tafaverina any amin'ny fianakavianany poirany izy nohon'ireo olana samihafa izay hita fa indraindray misaraka ny ray aman-dreny, indraindray ny reniny zany ataontsika hoe fille mère manana problème zany ka raha hita ka danger ho an'le zaza any amerenana anazy any amin'ny famillany dia entina indray izy any amin'ny village izay ao amin'ny village io dia misy foyer maromaro antsoina hoe foyer de type familial zany izay anangonana andreo ankizy ireo izay ezahana anomezana anazy ny zo mahaolona izay zo tokony ananany ankizy dia ankoatra ny fandraisan'ireo ankizy pirenireny dia manampy ireo vehivavy miteraka sy manambady ihany koa ny fikambanana. Reny mpianakaviana misa 100 kosa ny tavaverina teo anivony sehatry ny asa tao anatiny 20 taona ny asan'ny fikambanana. Mamatsy ny cantine scolaire ho an'ny ankizy misy 320 ity fikambanana ity. Ho fandraisana anjara amin'ny fanohanana ireo ankizy beazina eo anivon'ny fikambanana dia nanolotra fanampiana ahitana fahitalavitra 4 sy bouquet tout canal ny Canal Plus miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy omaly manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina ny ankizy ny fahitalavitra. Ny fiara-miasa nataonay zany araka tamin'ny association les enfants du soleil ho an'ny les enfants du soleil dia fanomezana télé misy bouquet tout canal mba ahafahan'ireo ankizy mahita zany ny zavatra mitranga ivelany tsy ahafahany ihany koa manabe ireo ankizy raisin'ny les enfants du soleil andraikitra. Efatra amin'ny taona 7 sy 4 zany zay nanomboka anandray le resaka hoe responsabilité sociale d'entreprise. Somary tsy manana tena dikana an'ilay izy moa zany dia rakotsiny le tena frantsay dia tamin'izany zany nanomboka hoe nandray fanampiana ho an'ny ankizy sy ho an'ny vehivavy. Ho tsinjaraina amin'ny toerana 4 isan'ny fikambanana ireo fanampiana ireo dia eto Antananarivo, Antsirabe, Toamasina, Fianarantsoa.